Marka toko 12. Ary nyteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tany-boaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famiazana ary nanao tilikambo ka naofa ny marika nampiasa tany zany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanao anankiray izy ka nanao fankany amin'ny mpiasa tany nisy lehilahy anankiray amin'ny vokatry ny tany-boaloboka ka namefy azy fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sy niady famiazana sady nikapoka azy ka nampiala azy maina naofa ny tamin'ny olona mpiasa tany naniraka mpanompo anankiray koa dia lasa nankany an-tany hafa izy. Fa io koa tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy ka nalany barakany amin'ny mpiasa tany ary naniraka anankiray amin'ny vokatry ny tany-boaloboka. Fa io kosa indray fa ireo sambotra ilay mpanompo ary sady nikapoka azy ka nampiala azy mainy ary isy naniraka mpanompo anankiray koa ho an'ny ary mbola nanana anankiray izy koa dia ny zanan'ilay malalany ka nalany dia naniraka azy ankany aminy izy ka nanankiray koa izy hanaja ny zanako izy indray dia fa izany mpiasa tany izany ary maro niresaka rahy ity fa ny sasany kapohiny andeha ho vonoantsika izy no vonodia ho antsika ny lova. Ary mbola nanana anankiray izy nahafaty azy dia ny zanan'ilay malalany teo ivelany ka noho ny farany dia naniraka azy ankany aminy izy ka nanao hoe tompony tany-boaloboka hanaja ny zanako izy ho avy izy fa izany mpiasa tany izany ny mpiasa tany niresaka hoe ka omeno kafa ny tany-boaloboka andeha ho vonoantsika izy novakinareo va izao soratra masina izao. Ary rehefa nisambotra azy izay nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelany tany-boaloboka avy tamin'i Jehova izao ataony tompony tany-boaloboka amin'izany eo imasontsika ho avy izy salamo dia andringana ny mpiasa tany ka omeno mikafa ny tany-boaloboka ary nitady sambotra azy vakinareo va izao nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fanitenany no nolazainy tamin'izany fanoharana izany fa nandao an' Jesosy Jehova izao ka lasa ka mahagaga eo imasontsika. Salamo ny nanontaninan' Jesosy sy ny fahatelomroapolo ny amin'ny mandovolahitra sambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fanitenany no nolazainy tamin'izany fanoharana izany ary nirahany hankeo an' Jesosy sasany avy tamin'ny fariseo sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanontaninan' Jesosy mpampianatra ny amin'ny mandovolahitra fa marina ianao ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàna hankeo amin'i Jesosy ny sasany mety vany tamin'ny fariseo sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teny handova izahay. Ary rehefa tonga izy ireo fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsia mpampianatro ka dia nanao tamin'ny fantatray fa nahoana no maka fanahy ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny tondray denaria fa tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Ary izy taminy mety aniza io saretra sy soratra sara satsy ary izy taminy handova izahay satsy hoy Jesosy taminy fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsia zay any Kaisara ka dia nanao taminy hoe ary ho an'Andriamanitra nahoana no maka fanahy ahy ianareo dia gaga taminy denaria ety amiko izahako azy dia nitondrany izy ary izy taminy aniza io sary nanontaniany sadiseo an' Jesosy ary izy taminy amin'ny fitsanganany maty dia hoy Jesosy taminy aloary Kaisara ary ho an'Andriamanitra. Ary ny sadiseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ireny dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe mpampianatro Mosesy ny sadiseo an' Jesosy niany raha misy manandrana maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahiny ary ny sadiseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe nisy fito my rahalahy mpampianatro ary ny zokony Mosesy nanoratra ho antsika hoe momba raha misy manandrana vehivavy momba dia maty ka mbola velona ny vadiny maty ary ny fahatelo dia toy izany aoka ny rahalahiny ary izy fito my rahalahy dia samy maty momba hamelomaso ny rahalahiny dia toa farany izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Misy fito my rahalahy ary ny fitsanganany maty
dia maty vadin'iza moa raha vehivavy ary ny faharoa napakatra satria efa samy nanambady azy avokoa dia maty momba izy fito mirahalahy ary ny fahatelo dia toy izany ary hoy Jesosy taminy ary izy izao tsy fahafantarana ireo soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izova koa faran'izy rehetra nareo dia maty koa fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty koa amin'ny fitsanganana mpakabady na avoaka vadin'iza moa raha vehivavy fa tahaka ny satria anjely efa samy nanambady azy avokoa izy fito ka ny amin'ny hananganana ny maty ary hoy Jesosy taminy tsy mbola nivakianareo izao fa tsy ny fahafantaranareo ny soratra eo masina amin'ilay teny sy milaza ny herin'Andriamanitra izova no mahadisoihany nanaovan'Andriamanitra tamin'ny fa amin'ny tsanganana izany no Andriamanitra dia Abrahama tsisy ampakabady sy Andriamanitra na Isaka avoaka ampakara ary Andriamanitra Jakoba fa tahaka ny anjely Exodus any an-davitra izy fahenina ka tsy ny Andriamanitra amin'ny hananganana maty ny maty fa ny tsy velona mbola nivakianareo fa ny eo diso amin'ny indrindra boky ianareo Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voarozy dia ny nanaovan'Andriamanitra tamin'ny hoe izaho no Andriamanitra Abrahama any Jesosy sy Andriamanitra Isaka amin'izay didy lehibe ary Andriamanitra Jakoba Exodus 4:7 tsy Andriamanitra ny maty izy dia nanatona an' fa Jesosy ny velona. mpanoradalàna anankiray koa diso indrindra izay efa nahare ny miadi-hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontaniana an Jesosy ny didy manao ahoana ny ny amin'izay voalohany didy amin'izy lehibe rehetra ary Jesosy namaly hoe voalohany dia izao miainoa dia nanatona an Israely. Jesosy ny mpanoradalàna Jehovah anankiray. Andriamantsika izay dia efa Jehovah nahare iray ihany ny niadiny koa hevitra tiava Jehovah Andriamanitra ao ka amin'ny nahalala fonao fa rehetra namaly azy sy tsara ny izy. fanahinao rehetra dia sy ny nanontany azy sainao hoe, rehetra ny didy manao ary ahoana ny herinao voalohany rehetra amin'izy rehetra dia toronometiko ary Jesosy namaly hoe ary ny voalohany dia izao tiavany namanao miainoa tahaka ny Israely. tenanao Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany tsy misy didy hafa koa lehibe tiava Jehovah Andriamanitra ao Ary amin'ny ny fonao fanaovana rehetra sy ny maro fanahinao izany. rehetra sy ny Tsara ny sainao lazanao rehetra fa ary ny iray iray ihany ihany Andriamanitra. ary tsy misy afa-tsisy ary ny ho tia tia azy amin'ny fo ary rehetra ny faharoa dia izao sy ny saina rehetra sy tiavany ny hery namanao rehetra tahaka ny tenanao ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra didy hafa hodorana lehibe no ireto sy ny fanatitra hafa rehetra izany maro ary raha hitan'i Jesosy fa tsara ny namaty lazanao tampaindreny fa izy dia iray izy ihany taminy. Andriamanitra tsy ary lavitra tsy misy ny afa-tsisy fanjakan'Andriamanitra ary ny ho tia azy ary amin'ny tsy fo misy rehetra sana tany azy sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra Nanontany Jesosy ny hodorana fariseo sy ny fanatitra hafa rehetra izany Davida Mesy ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tampaindreny izy dia misy tany tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ary Jesosy raha nampianatra Ary tsy teo misy kianja sana ny tany tempoly azy. dia namarika nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanoradalàna fa Kristy no Zanaky zanaka Davida. Jesosy ny fariseo kanefa ny tena ny ny amin'izay Davida dia zanaka Davida nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompo hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ary Jesosy Ambara-panao nampianatra teo fahavalonao kianjan'ny tempoly fitoeran-tongotrao dia namarika nanao Salamo hoe 7:10. ahoana no lazain'ny ny tenan'i mpanoradalàna Davida manao azy hoe fa Kristy no Tompo. zanaky Davida koa ahoana no kanefa ny mahazanany tenan'ny azy Davida dia ary ny vahoaka nampilazain'ny fanahy masina hoe tamin'ny hafalia Jehovah nilaza tamin'ny tompo hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panao Inona zany Jesosy fahavalonao nifaratsy ny ho mpanoradalàna fitoeran-tongotrao Salamo 7:12 ny tenan'i Davida manao azy hoe ary hoy izy tamin'ny fampianarany koa ahoana no mitandremany amin'ny mpanoradalàna ary ny vahoaka betsaka izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te ho arabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahana loha Inona zany Jesosy ao amin'ny nifaratsy sinagoga ny mpanoradalàna sy ny fitoerana loha ao amin'ny fanasana ary mandany ny trano ny mpitondra tena ary hoy izy Ka tamin'ny manao fampianarany vavaka lava reny mitandremany mba ho amin'ny fanoradalàna izay Ireo no mazoto azo mandehandeha fahameloana miakanjo akanjo mafimafy lava sy te ho arabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahana loha ny ao ao amin'ilay ilay mitondra mitondra tena tena nandatsabo sy ny fitoerana loha fandatsahana ao amin'ny fanasana ary mandany ny trano ny mpitondra tena ka manao vavaka lava reny ary mba raha ho nipetraka fiolana tandrify ny fandatsahana ireo no azo fahameloana dia nijery ny mafimafy. fandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanakanena nandatsaka be tao ny fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny varo avety avy ary raha nipetraka Ary Jesosy tandrify ny niantso ny fandatsahana mpianaka ka Jesosy nazy
ka nanao dia nijery ny fandatsalazaiko aminareo natao izy ary maro fa io mpitondra tena malahelo nandatsaka be tao no efa nandatsaka fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa dia tamin'ny abeny fananany aventy avy no nandatsahany tao ary jesosy niantso ny mpianany hanatona azy ka nanao nandatsahany tao lazaiko aminareo maritra nananany fa io mpitondra tena malahelo no efa nandatsaka be no izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drahatra fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny abeny fananany no nandatsahany tao fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao izay rehetra nananany ny dia ny fivelomana